ampifaliana no iarabananao a izay manaraka izao fandarana izao ary ankasitana ny fandaminanao ny fandaram-potoananao a ka nataonao zava-dehibe a ny fiarahana ato anaty fandarana ity. Ikasika amin'ny fonao ny Jesosy a ary atonganao atsapa fiadanana izay tononona ho amin'ny tsiraray avy zany. Anomboka fotoana isika ko manasanao a anondrika anylohanao fa hivavaka isika. Ny dera sy ny laza ary ny voninahitra dia atolotra ho anao ihany ry raina ny lanitra sy ny tany. Tombony tompanjaka ny mpanjaka mahafany zavatra rehetra ny tsy fahafezana amin'ny sainana ka mahatonga anao teo anatreo ka tanina fona aminao zany ankehitriny misaotra anao Jesosy satria menao ity fotoana ity indray izay ahafahana mifandray aminao amin'ny alalan'izao fandarana izao feziny ny saina mba hifantoka ary ny fanjavan-tsaina avy amin'ny fiainana-masina azo amin'ny saina hafany mafatra ny sitraponao ary tarehy izay natanteraka izany amin'ny fiainaka hitondra fanavaozana aminay izany tononona sy angatana aminanao Jesosy Kristy mivavaka. Amen. Ny tsy fahatonina ny avizanana diso tafahoatra dia tsy ahafahan'ny saina mahay mandanjalanja ary miseho amin'ny alalan'ny tsy fahaiza miresaka. Ary tsy vitany tsy fahaiza miresaka fa ny fandraisan'ny zavatra ihany koa ka rehefa diso koa ny zavatra voaray a dia hafa no asetry. Ary zany no miteraka ny olam-pifandraisana. Ny olam-pifandraisana amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia ilay tontolo mihitsy no manakirotana. Ary indrindra ao amin'ny fisainanao mihitsy ary ametrahany karazana teny. Ny tompo rehefa ny teny izy dia ary ny zavatra rehetra, ary ny olona maro. Fa ankehitriny tsisy tafatoetra ny teny sy voalohany indrindra satria tsy mbola vonona ny aina. Ary rehefa tsy vonona ny aina dia tsy voaray ny havaretana. Na miaino ara dia miaino ampitsaratsarana. Dia tsisy akony ihany koa zay. Fa raha tena mahazo sy mandray ny teny dia zay ny tena zava-dehibe. Ary zay mahatonga an'i Jesosy hoe famelan-keloka aloha no nomeny voalohany. Mba azo antoka ny olona hoe ahay afaka mifandray amin'i Jesosy dia afaka miaino azy tsara. Ary rehefa afaka miaino azy tsara dia amin'izay fotoana izay hitondra fanavaozana izay. Dia toizantsika ara ilay antso nataon'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 1:10. Matthieu 1:10 dia vakitsika indray ny 9:7. Matthieu 1:7 dia izao vaky ny teny. Ento ny ziokako ka mianara amiko. Ento ny ziokako ka mianara amiko. Ahoana koa zany? Niary ty tsy zakako. Niange fa zioka be. Dia eto ilay fanambarana. Fa ny zavatra mampahory any am-parany any dia isy andro mampahory dia ny fomba fisainako, ny fomba fijeriko. Zay nge mampahory ahy. Ary zay no tsy tsapa matetika ary io ilay famitana ataon'ny devoly. Satria ianao raha vao mijery ny hafa ianao dia tavela eo. Fa raha mandinika ny tena dia hita hoe hoadray aikay a. Ny fomba fisainako mampahory ahy dia iny Jesosy no mitondra. Ka izao ilay hoe ento ny ziokako ka mianara amiko dia tsy inona izany fa Jesosy Kristy aloha ilay tsy nanana otakory no nanaiky ho faty hamonjy. Zany hoe raha ny lôjika amin'ny fomba fisainana zany no resahana dia raha ny tokony hoe zany dia hoe za amam-panota ahy zany tokony ho faty ka izay indrindra satria za mpanota tsy vitako ny mamany vahaolana izay fa lay tsy nanana ota no nanaiko ho faty amonjenantsika. Dia izay aloha zany aloha voalohany indrindra hoe manome antoka Jesosy. Araka nambarany tsy ho avy antso ny marina fa mpanota mba hibebaka. Izany hoe ny vahaolana ota sy ny fahotana zany aloha no nomeny Jesosy voalohany indrindra. Nomeny ianao. Ary izay hoe nomeny ianao zay dia atonga anao
nanome antoka izy aloha voalohany indrindra hoe tsy zara tokony hampanahanao io toerina zay andalovanao io fa raha azo lay zavatra andresantsika omaly mahakasika ny hoe ny mampaoro dia ny fomba fijerika ihany lay filana zay napetraka ty fiarahana ty mampisatria tsy azoko le izy fa ny tena filana raintsika dia ny famelan-keloka kanefa mila ny fibebahana mila mahatsapa dia zay zany meny Jesosy voalohany indrindra ka izao mila raha miteny Jesosy entony ziokaka dia izao tsy nane zany e fa izy no nitondra ny fahotana dia apetraka eo aminy zay amin'ny fomba dia zay hoe amin'ny finoana no anatanterahana an'izay fa izao izaho tsy mety mametraka aminy fa za ihany no mitondra azy fa raha lay hoe lay zioga nentiny Jesosy dia zao nge lay zioga nentiny tsy mitovy alay antsika fa zioga izay hitondra famonjena ka izao lay fahazavan-tsaina omeny Jesosy zany amba mandray tsy olana io andalovana io fa olana fomba fijery fa rehefa mahatoky ny famonjena omeny Jesosy dia izao afaka lay izy ary zay natonga le teny teo hoe makanisa ty amiko no rehetra zay miasa farany sy mafisatretana fa le fahazavan-tsaina zay omeny Jesosy zany dia anafaka anao ary anafaka ny rehetrarehetra ary anafaka tsy ho andevo mihitsy io fahazavan-tsaina zay nomeny io donc jerentsika ny voalazan'ny Jaona filazantsara nosoratan'ny Jaona toko 5 ande ho jerentsika ny dia zao no voalazan'ny teny ao amin'ny Jaona toko 5 dia vakitsika ny 9 faharoa zao makateny Jesosy ny teny tamin'ny olona raiky nanao hoe izao ny fahazavany zao tontolo zao zay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fahanana ny fahazavanaina izany hoe midevoly lay manajamba masom-panahy zany dia le fanahin Kristy izay ao no manazava amin'ny sainana dia voalohany indrindra aloha lay fanazavany dia hoe mahatsapa fa mpanota mila mpamonjy dia Kristy rehefa manazava koa zany dia mandray ay zany ny fomba fisainako no mampahory ahy satria lay fitiavatena fitiavam-bola fitiavam-bolonahatra fitiavana maro be dia be le tany saina tao avy amiko daholo zany ka lasa afantoko amin'izay filana izay fitaka ataon'ny devoly zay ka tsy hitako Jesosy dia lasa za ihany no mitondra azy ka ity hoe zioga ity dia fanafahana izy io ny tena maro rehefa manolotra ny fiainanao tanteraka amin'i Jesosy ianao dia afaka ianao satria jereo tsara nge niton'ilay teny ny toy ny teny dia izao famalemy fanahy sady tsy miavonam-po aho famalemy fanahy sady tsy miavonam-po ary zay indrindra ianao raha hitady vaolana any amin'ny olona hoe vindavinda no men'le olona eo ary mety anaovany fomba fiteny manahirana ianao amaolana eny izy fanaovany teny be dia be mandreraka fa Jesosy tsy zany tena tsy zany Jesosy fa voalohany indrindra izy no nitondra ny fahotako izy no nitondra ny fahotanao izy no nitondra an'io tateo amin'ny fijaliana ary nanaiko ho faty teo amin'ny fijaliana izy ka voalohany indrindra aloha araka ny efa nambara tety dia hoe atao tsy azo zany ka raha vao tsy mahazo ny fahazavantsaina mefana hoe ary zay na tonga zay hoe izao ny fahazavany zao tontolo zao dia tsy nifa le fahazavantsaina lay fanahy izay manazava fomba saina voalohany indrindra afantarina fa mpanota mila mibebaka ary mila mieky ny eloko ary lay fahasoavana izay nomeny Jesosy dia atonga atakatra an'izay zao antsy raha vao tsy mitandrina mantsy isika dia ny soratra masina ania dia tena mahazava tokoa hoe andonge jerentsika ny voalazan'ny Korintianina voalohany toko 2 Korintianina voalohany toko 2 dia izao ny voalaza ao amin'ny 4:7 Korintianina voalohany toko 2 dia izao vakateny fa ny olona zay araka ny nofy ihany dia tsy mba mandray izay an'ny fanahyn'Andriamanitra fa fahadalana aminy izany sady tsy azo satria araka ny fanahy no amantarana azy izany hoe mifanohitra tanteraka zany ny ara-nofy sy ny ara-panahy
fa lazay fahadalana ary zay mihitsy mampatonga ny olona tsy tena lena amin'ny zava-panahy fandiniana ny soratra masina ary ny sasany moa de tena manezo mana ratsy inona koa zay ivavaka ary misy fomba fiteny ohatran'izao mihitsy moa zany zay ratsy le izy fa zay hoe ianao koa de pastera be zavatra eo zany tena lay fiarahamonina andiso ary hitantsika teto moa zany fa raha tiana ny tsy hampandeha zavatra ange de aratsiana aloha ary zany tena mahazo vahana be fanaratsiana iny raha miresaka politika de fanaratsiana mba hatonga anao zay mantsy hoe raha te songadina de aratsio ny hafa aratsio ny mety izay mety andresy anao ary zany ny fitako mety fa Jesosy tsy zay fa izy mihitsy ny naiko faty hitondra ny fahotako hitondra ny fahotanao ary indrindra tsy vita zay fa amelanely koa raha tonga amin'ny fibebahana marina ianao ka izy io tsy zuga araky neritreretantsika azy fa Jesosy nefa nitondra fa izany ngezay ny fahaditsokevitra ary tsy manaiky le vahaolana dia manao viverin'ny tena koa amin'ny filana omeny ty tontolo ity fa zao nytenen'i Jesosy fa malemy fanahy sady tsy miavinam-po Jesosy rery ihany ny manome an'izay ary afaka hitarika anao anafaka anao ao anatin'izany de teneny am'izay le hoe de ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo de ahita inona fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo ny olantsika zany olana ara-panahy ary ny olana ara-panahy no ambana azy fa izao mifangaro la izy de lasa ara-nofo ny amany ara-panahy tsy ovavana ovinanoviana am'izany satria fahadalana eo amin'ny ara-nofo ny ara-panahy ka zay le ilainan'le fahazavan-tsaina omeny fanahy masina voalohany indrindra fantatra ny soratra masina de ao ny afantarantsika an' Jesosy ao mifandray am' Jesosy isika ka mazava ho azy zany fa rehefa atolotra tanteraka an' Jesosy ny fo ny fiaina manaiky dia hisy fiovana mian-dalana eo ary zay ny hoe mandinika ny soratra masina rehefa dinianao ny soratra masina rehefa manokana fotoana ianao andiniana zay hoe mandinika tsy hoe mamaky fotsiny fa tena hoe mandinika mamakafaka de ho hitanao fa iova ny zavatra rehetra io fo tendrompotsy de zao hain' Jesosy manovana io fa tsy ny fijerena manana fianona ely satria sy alao zao ary tena zava-doza moa de lasa any amin'ny fidorohana zava-mahadomelona fisotroana zava-pisotro misy alcool fonatsikana zay hoe mba manala tsikelikely mahagaga nge raha mijery an'ireny olona misotro ireny eny voavavy ny olana fa zay le fitako ame fiarahamonina hoe ty misy fafinaretana kely anadinoana zany hoe anadinoana fotsiny fa adinoana nefa ny atange ratsy be ny atan'le olona ao anatin'le izy fa anadinoana zany hoe tsinona fa famonina eritreritra ny tena marina fa zavatra mbola eo foana fa raha am' Jesosy anao de hovany zany rehetrarehetra zany Jesosy no anafaka izy no anafaka fangejany devoly le rojo angejany io masom-panahy io anajambany an'io masom-panahy io de Jesosy anafaka an'izany ary izay no mampatonga ny andininy fahatelopolo ao am'ilay Matthieu toko faha 1 manao hoe fa mora ny ziogako ary maivana ny entako Jesosy ihany zay fa ianao na hitondra hitany hoe mahavisatra foana io fa rehefa miaraka am' Jesosy ianao de ho hitanao fa maivana fa zay le hoe mbola ianarana zay mahatonga an'Jesosy hoe fianarana no meko anao mbola mianatra ka ny atao hoe mianatra de tsy hoe androany na herinandro na ray volana fa Jesosy de miteny hoe zay maharitra hatramin'ny farany no ovonjena ento ny zioka ka mianara amiko mila fandraisana fanapahan-kevitra zay ary mila fianarana fa rehefa mianatra ao de zao lasa malefanahy miova zany io toetra be tretrerona sy anina be manahira ny fomba fiteny fa le tena fomba fiteny mahomby am'izay de hitanao fa miaino am'izay ny olona ny amin'ny fomba fiteny miova le fomba fiteny sy ny fomba firesaka ao am' Jesosy rery no ahafahana manatanteraka an'izany ny fanahy masina ny hiasa ary tonga anao atsapa an'izay ka tonga anao
atsapa fiadanana miaraka amin'ny Jesosy ary irindra ny fiainanao manokana. Isaolanao ny amin'ny nanarahanao izao fandarana izao manonona izany fiadanana izany aminao. Andeha ho farantsika amin'ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka, manasanao hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Misaotra Jesosy eo fa hainao tokoa ny vahaolana, fa mbola tsy hainay manolotra ny fonay manao koa raisy Jesosy ny fonay, akaro amin'ny rivo-piainana madio sy masina, ahafahan'ny repitiavanao hikorina any anaty ka hanova ny fomba fisainay ary ho voatsironam-po any anaty aty fonay lalina, ahafahanao tonga amin'ny teny fimarina ka hanavaozana ny fiainanay. Koa ataovy mahatsapa izany fiadanana izany ireo izay ao anatin'ny olana ankehitriny, ireo izay kivy ketraka, ireo izay tsy mahita ombana intsony Jesosy, ampahiriza izy ireny ary ko atsapa fiadanana miaraka aminao, tononona sy angatana amin'anao Jesosy Kristy mivavaka. Amen.